Fanitokodinana kokaina tany Nosy Helville tany olona 470 no nidoboka amponja amin'ity raharaha ity izay nahitana an'ireo sivily sy ny manamboninahitra zandary tao anatiny izany olona 470 izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araky n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha izay nahavoasaringotra an'ireo manamboninahitra zandary tany Nosy no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia ndaolo ho resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Mahakasika ny raharaha famonona anitahina tany Toamasina. Maniry ny hitohizan'ny fanadihadina ho lalindalina kokoa sy ny fikarohana ireo tena nahavandoza tamin'ny famonona any tompoklahy tahina i maître Tody Arnaud sy ny ekipany mialoha ny hampiakarana ny raharaha ho eo anivon'ny fitsarana mba hisorohana amin'ny mety ho fampidirana amponja vonjomaika ireo izay voatondro molotra sy ny tolobatana noho ny hendrika amambika mitovy tamin'ilay hendrika n'ilay mpanao ratsy izay tazana tao anatin'ny horonan-tsary i video de surveillance nandritra ny famonona ny tranga ny alina 4 martsa lasa teo tao Ambolo-Madinika. Nisy tamin'ireo voasambotra no efa namosaka ny mombamomba ireo olona tena nahavandoza ka tokony hanamora ny fikarohana sy ny fisamborana izay voatokony hirosoana ny fampiakarana ny raharaha ho eo anivon'ny fitsarana. Tsy mbola nisy hatreto ny tatitra mazava nomeny tompon'andraikitra mahakasika ny fivoaran'ity raharaha ity araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Eo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana indray teny Tos tratra imamtina ary olona 3 no nokasainy hotrobohana amin'ny antsy tamin'iny androny omaly maraina iny raha ny fanazavan'ny mpitandro ny filaminana avy any an-toerana hatrany. Nefa raha ny fijery azy dia mbola tanora ity mamtina izay efa manao an'izay asa ratsy izay sahady ka tokony arahana maso akaiky hatrany ny zaza ry ray aman-dreny fa tsy avela hivarilavo sy hanaonao foana tahaka an'izao nataony mamtina izao. Ka noho n'izay resaka tandrevaka kely izay dia izao izy mety higadra noho izay fikasan-dratsy izay naika ho ataony izay. Seranam-piaramanidina ivato indray vovobolamena izay milanja ray faingo 5,7 kg anaty fonosana madinika tanaty vatana indray no tratra ny faditserana teny Ivato tamin'iny herinandro lasa iny. Fantatra fa teratany indiana iray no saika hitondra azy io antsokosoko tany Dubai. Vovobolamena saika ondrana antsokosoko izay milanja ray faingo 5,7 kg fonosana madinika na feny ny tany anatiny lavaky ny fitombenany ity teratany indiana ity no tratra ny mpiasan'ny faditseranana tamin'iny herinandro iny. Rehefa nampiahiahy anireto farany nandritra ny fanaraha-maso fanao n'ilay teratany vahiny izay saika hiondrana amin'ny sidina ET numéro 850D tamin'iny herinandro iny izay ho any Dubai dia nentina nanao fitsiriana na body scan ka hita tamin'ny scanner ny fonosan-javatra tany amin'ny faritry ny fitombenana. Noentina tany amin'ny toeram-pivoahana avy hatrany ilay mpandeha ka nasaina namoaka ireo fonosana misa 4 izay nahitana vovobolamena rehefa nosokafana ireo fonosana ireo. Midika izany fa tena efa mahita fika isan-karazany mihitsiny ireto mpanondrana harem-pirenena ireto amin'izao fotoana izao satria efa vitan'izy ireo aza manafina an'izany any anatin'ny vatana any noho izay fitiavam-bola sy fitiavana hanondrana ireo harem-pirenena izay ka isorana ny mpitandro ny filaminana nanao ny asany manoloana an'izay fahatratrarana anireo izay mini manondrana antsokosoko ny harem-pirenena ireo. Raharaha kokaina indray tany Nosy Helville tany
fantatra amin'izao fotoana izao fa zandary misa enina manambony nahitra ambony ao amin'ny gendarmerie am-pirenena izay voarorohy amin'izany. Zandary fototra na grade supérieur sy sivily tratra niaraka tamin'ny cocaïne no voarorohy tamin'ny fanodikidinana cocaïne izay milanja 200 kg efa nogazana tao Nosy Belleville hatramin'ny 2 aogositra 2024 lasa teo iny. Nilanja 520 kg ireo zava-mahadomelina cocaïne tratra ireo tamin'io volana aogositra io, ka tamin'ny fotoana saika handorona ireo zava-mahadomelina mahery vaika ireo no tsy hita intsony ny 200 kg tamin'ireo 520 kg tao anatin'izay, ka nanokafana fanadihadiana izay nahazona ireo olona ireo. Hoy ny mpampanoha ambony ao amin'ny PAC Antananarivo renivohitra nandray antanana ny raharaha tamin'ny 3 ora tolakandro tamin'ny 10 martsa ireo olona voarorohy ireo no niakatra teny amin'ny fitsarana misahana ady atao amin'ny kolikoly. Fantatra ataorian'izay fitsarana izay fa nampidirana amponja eny tsy efa avokoa ireo zay voarorohy tamin'ity raharaha fanodikidinana cocaïne milanja 200 kg tao Nosy Belleville ity, izany hoe ireo zandary izany, fa ny sivily kosa dia nidoboka eny an-tanimora araky ny voalaza hatrany. Mahamenatra ny trangan-javatra tahaka nitony satria ireo izay manambony nahitra ambony tokony hananatra anireo sivily amin'izay fanarahan-dalàna izay dia izy ireo indray no mitarika anireo olotsotra tsy hanaraka an'izay lalàna izay, satria profo mantsy izao fa izy ireo ihany no nitarika anireo sivily tao anatin'izay fanaovana fanodikidinana cocaïne etsero izay ka nanjavona tsy hita popoka ny 200 kg tao anatin'izay cocaïne rehetra tratra izay. Taorian'izay famoahana an'ity fanambarana mahakasika ny resaka fanodikidinana cocaïne izay nataony ireto mpitandro filaminana tany Nosy Belleville ireto moa dia azony filazam-baovao vahiny ilay izy hoe zandary malagasy voarorohy nanodikodina rongony dia efa miparitaka maneran-tany araka izany nilaza n'ity vaovao ity amin'izao ankehitriny izao, ka tena toy ny tongotra vakivaky izy tia sady maharary no mahamenatra ny trangan-javatra tahaka nitony. Aingane mba ho fongotra avokoa ireo tambazotra rehetra na ireo zay mpivarotra sy mpanondrana zava-mahadomelina izany na ireo zay tambazotra anjiolahy mpanafika sy mpangalatra ari-pamon'olona etseroa ary ihany koa ireo zay tambazotra mpanondrana ny harim-pirenena fa tena efa diso tafahoatra ny kitoatoa ataon'ireo olona sasany tato ato zay hanika lasa nivoaka madinika no mibaby ny vokany. Izay no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.